Lara helo mampandroso vatany miangavy anao monsieur le président andesy bakao ianakao apatrao benetsetina ro movaly movanaky zay vao hainay handroso vatany koe raha toy matoa président la nipetraka benetseto amiany tokotaninareo gn'olo miaro gny tanin-drazany hampiasanao fahefana ka hampitihiry mieto zao maro gny maratsy misy gny voraky tinay la tsy mampalahelo anao la io amin'ny mahamasikoro ka tsy mifampiresaky malahelo zahay fa ndragnahary avao mahay azy aoka ianareo gn'anaky nampianariny gny masikoro hiaro gny tanin'ny masikoro fa tsy hamotiky hamono azy ho avy zao ia monsieur le gouverneur ia ho avy io hanao ino hiresaky aminay mpikambana mazoto sambo hamotiky hamono anay ndraiky fanontaniana eo mipetraky fa anjaranao gny mamaly azy le fikambana lazaina eto miharo tsy miharo zao olo ty fa gny hevitsy tsy mitovy olo miharo zao nika olo mitovy hevitsy la gny tena zahay mazoto tsy miharo amin'olo tsy mitovy hevitsy aminay ze mitovy hevitsy ampiharo fa tsitsy zao fa hiresaky aminay tsotra ny maharaiky antsika vonina zahay fa la mbo handresy lahatsy ka hoe fitandrahany eo haroso ajanogno monsieur le gouverneur raha voalany filoham-pirenena iandrinirina rajoella tsy mainty mandroso Madagasikara zany le fanantenanao tao fa tsy hoe raha miasa bazy handroso Madagasikara sy topy eo atao ao baobabinay lako reto amba agnabony fasy mainty toy ato tompoko e ho transféré vandriaky egny vary reo ka halitsy tany io ambany ao avy aty amy région Menabe tompoko district Morondava commune Bemanonga eny tompoko saika mba hanao fitaranana zay tompoko satria somary mafimafy kely za anaovana fitaranana tompoko tonga taty ny ministre fambolena sy ny ekipany maro be zareo taty rehefa tonga taty amizay zareo tapaky mankosy commenty de tsy mandeha ny dabaraty aminay de miantona amizay io tany ao antsimony commune Bemanonga io tany io rehefa ao antsimony commune Bemanonga io tany io eo amy tany manarivo hectare io hitanao io commune Bemanonga io fokon'olo mipetraky antsimony io tanà io manan'io tany io rehetrarehetra de misy karany zany ividan'io tany io manarivo hectare io atiky nefa le fokon'olo matahotsy an'le manam-pahefana tsy afaka mihetsika tsony nge le fokon'olo fa zay zany jobe nanaovana fitarainana zay avy aty Menabe district Morondava commune Bemanonga tena mafanafana io zavatsy ato fa matahotsy an'io manam-pahefana ao amin'io gendarme manko tena atahoran'olo ato satria tena masika zany le sefato zay manko anaovana fitarainana narotana zany le tranon'olo eny ambody fiamy atsimony commune Bemanonga io ambody fiamy io satria araky tenenan'ny fahitan'olo anazy tato i mera ato amy commune Bemanonga zany nanao simen'io taratasy io makasiky an'io tany io de matahotra daholo zany ny olo ato amy commune Bemanonga satria makasiky amy lehibe maletra raha ty zay anaovanay fitarainana jobe mba mangataky numéro ny vivato zay mba hanao descente aty fotony fa tena tsy afaka mihetsika tsony zay ato manao fitarainana avy aty amy commune Bemanonga district Morondava région Menabe makasitraka anao makasitraka anao ary mankahery ihany koa ao anatrehan'izany rehetrarehetra zany a mino fa isy ny vahaolany ao anatrehan'izany satria de velara-tany goavana zany voalaza izany miaraba tokoa efa tafiditra ny antso manaraka izy de aveza somary miezaka amy temy mafimafy kely anao azafady eny tompoko io be tsy dito eny tompoko ny afaka nataon'ray aman-dreny amy tononkirata Taionor Zanahary miakina amy Zanahary ny ray aman-dreny tsika zany allo eny tompoko miakina amy Zanahary ray aman-dreny tsika fa amizao zany ny ray aman-dreny amizao fa andainga be sy mariny sy marina ty tsy loky zany ray aman-dreny amizao misy loky
tsy mifandray amin'ny zanahary tony zany le anona nefa zanahary mpamary ny anjarasiny io zany feny fahatanany zany aoriny ary verevika ny olona ray manontolo zany ny monmonina vahoaka zany de tena ao anatin'ny fantanany kamoty manano tena sy tao manina allo eny tompoko maheno tsara de ny tokony eritreretana zany de ny fanina zany maha olona ray aman-dreny mpanahy zany tokony mba angataka indray zany ampiverina zanahary amin'ny tany ty fa ao anatin'ny ao anatin'ny ozana zany le tany am'izao fotoana zao tokony mba merina indray aman-dreny mpanahy mba angatahany izy mba samby angata mba samby tady famelan-keloka ao amin'ny tany aby zay mba zavatra mba angatahako zany. Ankasitrahany ianao amin'izay fangatahana moa zany sa fanazavana fanampiny manoloana ny zavatra misy eto amintsika amin'izao fotoana izao efa raisitsika sady ny antso manaraka miaraba tompoko. Salama tompoko. Iza moa dia avy aiza? Allo? Eny tompoko efa tafiditra ianao iza dia avy aiza? Allo? Efa tafiditra. Mahakasika le lalana te ambotro manjaka ety nga. Eny tompoko. Niseka mba asina resaka kely Ito ny fanekevitranao tia maharatsy daholo lalana ety ambotro manjaka rehetrarehetra ety nga mba angatahana am'le miran mba amboasan'ny lalana. Zany ondringamera amboaro ny lalana ombotro manjaka ao amin'izao fotoana izao fa tena ratsy daholo. Ratsy daholo ny lalana ombotro manjaka ao amin'izao fotoana izao manao antsoavo amin'ny be ny tanàna zany ny ponina ao an-toerana amin'ny ombotro manjaka iny ihany koa be de hoe ny camion kely sy ny tatitra briky mitatitra fasika sy ny sisa ary amin'ny sisiny kopa iny efa hitatsika sahady ny fiantraikany zany fakana fasika eny atoerana zany nefa de ataontsika hoe fiarina sy velitenan'ny olona eny izany hoe fakana fasika izany fanaovana brika sy ny sisa izany. Raisitsika ny antso manaraka efa tafiditra miaraba tompoko. Lasa izy teo tsy naina ambotro manjaka rery o lalana ratsy io raha fahitako azy ary iny de tena sujet hafa mihitsy ihany koa zany ataontsika hoe fanamboaran-dalana sy ny faratsiany lalana eto Antananarivo renivohitra sy manerana ny nosy izany. Raisitsika ny antso manaraka. Eny tompoko de ona fandehany. Salama dafy eny tompoko. Salama dafy salama tsara zay eto ny fanehonkevitranao tompoko izaka faizo lamo fasaka mba mitaka afatra kely rery zareo apetrao ny afatra eny tompoko. Le hafatra zany atokana ho an'ny mpitandro filaminana eran'ny Madagasikara. De le izy zany mbola misy sombosombony kely zalahatra tapaka avany aminao zao zay tapaka ny afatra efa nangoritsina kely koa ngamba mpitandro filaminana inona zany afatra avy any amin'ny ray aman-dreny zany ho anay ny zavatra misy de manerana ny nosy avokoa izay rehetra ho resahantsika eto moa zany raha miresaka sika amin'izany ataontsika hoe faratsy ny lalana manerana ny nosy zany miresaka an'izany ataontsika hoe olana amin'ny fahalemana izany ihany koa sika de manerana ny nosy ihany koa zany ho an'ilay antso voalohany indrindra teo resaka hoe tany ahina ho lasany vahiny amina velara-tany maro amina hektara maro manerana ny nosy ihany koa zany. Raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko. Efa tafiditra ianao. Lasa izy teo ary izay indrindra ny tena olana efa tsy amina toerana iray intsony ny olana amin'izao fotoana izao fa efa hitambarany malagasy iray manontolo. Eny tompoko. Efa tafiditra ianao. Mandahoana tompoko. Miarabanao iza dia avaiza tompoko.
Aby ty atanjom-bato ty mba mitaraina tompo amle jiro fa tena mpanao asa tanana fa tena mijaly poray volana sa firy ady ny efatra eo miasa mandrindry ny ady sivy zay ny tokony asa zay moa tsy de manana hoe fitsipy-dalao momba ty asa ty fa te miasa vely tena miasa fa ny jiro tsy misy tompoko zao de mitanynandro fotsiny eto asa zay fomba iresahana zany fa de mavetaka le miatra tena mavesatra le mba hipampilazany atao antsoavany mba karakarao ny jiro fa tena taraiky ny vahoaka tsy ny vahoaka moa zany fa zay miasa tsy fantatra zay tena vahoaka fa zay miasa aloha zany de tena taraiky zay taraiky de sotranareo sotro Makasany ianao zany ry jirama moa zany de efa tsy mety efa tsy atao atsoavo ito satria faritra maromaro no tena efa miaina an'izany jiro tapaka zany tatoato ary ny orinasa tena mizaka ny tseran'ny aina ihany koa zany orinasa madinika tafiditra anao eny tompoko za le tapaka teo mba mitraka afatra kely ampitandro filaminana ahy mba tonga vasaina ary zareo fa mampametra-panotanina ndre ny zavatra iainantsika io no maganga hoe ho an'ny tanyrazana tokoa ve sa ho an'ny olombisy zany nareo mba tonga vasaina marina fa tena fa tsy rariny loatra ny le zava-misy iainantsika any aminareo ny lakile indrindraindrindra anareo ofisier manamboninahitra be galona tena marina mba tonga vasaina fa efa gravy izy ato zay fa de makasitraka aminareo ao dasy makasitraka anao ihany koa makasitraka anao tao anatin'izay ary tsy tafita moa ny afatra de niezaka ny antso fandrony izy zany ho ampitan'izay afatra izay azadiny fa ny enina amby-roapolo jona de fety amin'ny mpitany filaminana hoe miaraba tompoko salama de ahoana ny fandehany iny fandehany fa mikasiky ny filoham-pirenena eo eny tompo tiako resaky satria i mila mihanta amin'ny asany fa laha io tsy mihanta amin'ny asany ataony soniakanikanikany tany toy aviliny tany toy zay dianagny fa tsy raha olo fagnasoata anaty ao tsy alivaritsany toy fa hamily tany toy diany filoham-pirenena kanikany magnandaka agny io hanosonia tany toy avily ambogady nda toy zao vao la io manarao fa mba mitsangana tsika fa tsigny raha hitako ny tegna zao la kelikely fe izy zany zao maro koa ny raha takasinytsika tegna fa tsy mety filoham-pirenena kanto ndraiky eo avegny majanaka re mahavoazy io nazava tsara mihitsy zany afatra avy any toliary izy iny raha tsy diso ary matetika efa miditra mivantana atao anatin'ny fandarana ihany koa raha mandainga ny raha mpavandy ny ray aman-dreny ho ny afatra ato mazava ho azy fa mpandainga ihany koa ny zanaka ozy izy ay mba SMS alefany namatsiata miaraba tompoko efa tafiditra anao miaraba tompoko nena ny zavatra mba tiako ampaina de ny filoham-pirenena zany tsy atenaina ntsony raha fampandrosoana no atao fa ny afatra ho an'ny tanora zany amin'izao vaninandro zao de ozy aho hoe mitedava fiarina ho an'ny tenanao manokana satria raha hitehitra mpitondra fanjakana zany tsika de ho taraiky eto ny tsirairay io nizaniza mitondra teo de sa manana faiblesse ny daholo reo fa ny ana de zay ny afatra ho ampitandro filaminana aza manaiky ataon'ny olona fitaovana amin'ny zavatra ratsy ianareo fa mba miangavy ireo ny vahoaka sy ny zavatra niananareo tamin'ny isianianana mampitandro filaminana anareo ohatran'le tamin'le hoe tany arivako taran'ny namana teo zao de mampalahelo ny zavatra zany lasa ny vahiny ny tany malagasy nefa izy no sahirana ny sasatra tamin'ny toerana io ka de mampalahelo tompony zavatra ohatr'izany raha ataon'ny olona tondry falava avao ny tenako aleo mivondrona manana fitainana isika hanova ny zavatra misy eo fiainantsika zay ngamba mba afatra kely misaotra tompoko akasitrahana ihany koa ianao amin'izay afatra torolalana sy fankaherezana ho an'ny mpiarabelona sy ny namana rehetra malagasy izay amin'ilay asa tena moa zany de tsy maintsy mbola ho safidiana ihany koa zay asa tena tsy maintsy atao zay satria de misedra olana amin'ny fahatapahan-jiro croise les bras sisa miaraba tompoko de ahoana ny fandehany ahoana ny fandehany inona ny vaovao ao sy ny maresika ankoatran'le fahiny
sokafana amin'ny fomba ofisialy androany a ny fankalazana ny 4 jona. za mikasiky fifanajagna vahiny ty fankatiavagna fivaninianagna agnatin'ny ty Madagasikara ty. Raha kola vivelany zegny voahaja za le lafiny paladia traitandraza zegny tsy mba toteny mihitsy agnatin'ny ty fitondragna Madagasikara ty zegny fa agnano zay tiany atao zegny fitondra io satria misy vazaha karaha ty amin'ny Tomasina ty zany misy vazaha zay eo misipa viavy zay de fikeo viavy igny sarahany lazany miaraka amin'ny dadany regny le viavy de iny raha teneny idorako izy tragnonare tsy mampanino anah mamono are fanjakagny mitondra anare aty le resa bola foagny zegny ambaran'le vazaha ikan'izegny nahamono olo izy tsy magnino fa misy vola ako vola igny fogna zegny raha tsy ataony nefa hatram'izay eto za teny mbola tsisy vazaha maty agnatin'ny Madagasikara ty mba tsy hitafaty zay nohon'izegny fifanajagny vahiny diso tafahoata loatra raha vao gasy piraitanindrazagna amitegna ny maty fatinakoho ary mbola tadiavina fa raha fatin'olo mitovy amitegna tsy tadiavina akoho zay zegny mba tiako tsindrina kely fogna zay oka mba samby tovisagna hitovy zo amin'ny fitantanagny ty Madagasikara ty le natokagny mpagnampy hijanony ho mpagnampy karaha ndray matoy filoham-pirenena zegny mipetraka hitondra Madagasikara izy fa tsy napetraka vahoaka bako nanindry tegna de zay zegny mba tsara tsindriagna mafy mba hagnaja vahoaka le indesiny izy fa tsy izy akory ny tegna henjagna agnatin'ny ty fitantanagny Madagasikara ty de misaotra ty akasitrahany ianao ary mety ho izay ve ny miova tokoa ny fomba fijery am'izao fotoana ary zavatra misy iainana eny vo fiarahamoniny zany hoe ny vola no manjaka lasa tsy misy dikany tsy misy lanjany intsony a ny ain'olombelona lasa tsy misy dikany tsy misy lanjany intsony a ny fiarahamonina raisitsika eny antso manaraka miaraba tompoko salama tompoko de ahoana ny fandehany iza moa de avy aiza avy aty salary antsimo eny tompoko ento avy hatrany fa nehokevitrao gaga zahay aty salary fa misy loatsy ndraiky vary toa nefa mandraiky hakere toa aminay aty le na miangavy aminareo mba jerevinareo ankaiky fa voama ohatrino ma izy agny am'izao allo ohatrino izy any am'izao hoe tafakaty 700 ariary ny iraiky apoka taloha nefa n'izy ohatrino allo eny tompoko de ny manaraka azy eo ao oui toy izy mifaneho-kevitrao i fizarana carnet atiky igny tsy miasa carnet reo aminay atiky tsy hainay ny fandehany hoe ahoana asa ino anton'io asa ino atao hoe drala tsy hitanay drala zao fa ohatrinona no nazona an'le carnet aminareo akasitrahany ianao ao anatin'izany somary lavidavitra angamba le namatsika teo raisitsika avy hatrany koa ny antso manaraka de ahoana fandehany efa tafiditra ianao eny tompoko izy tompoko na lavina mihitsy ny rano nefa itsika tsy samy mitomboka anatin'le rano satria be voay ka noho izany miantso anareo officier généraux, officier supérieur, officier subalterne, sous-officier, vata miaramila tuntun. Zay tonga saina tompoko miangavy an-tanandro avoty ny fireneny. Zay ngamba no hevitro tompoko. akasitrahany ianao ary faneho-kevitra zany antsoan'ny zay manandrify azy ihany koa manoloana ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ho an'ny raisitsika aloha ny antso manaraka eny tompoko efa tafiditra ianao allo
eny tompoko efa tafiditra allo rehefa mba maeno an'le radio eto de tena olona mitaraina dolodolo no no eno ato fa tokony mba hiteny hoe mandeha zao fiainana zao fa tsisy azany fiainana sarotra zany fa zay aloha anisany mitaraina fa raha mba misy afaka miteny hoe mandeha zao fa nareo no tsy mahalala de zay no fahana mba hoe mifanao aloha fa raha direna zao de mitaraina ohatrany tsy mba misy malahelo zany le mitaraina ny fenona azy asa nga na iza no ana sa mety mbola isy teny le mana avy any an-danitra asa zao ary eny ary ankasitrahana fanirina moa zany satria de marina le volazanao mitaraina avokoa ary tsy mitaraina am'izao fotoana zao noho ny zavatra misy satria tsy amin'ny tafiditra ataontsika hoe ao anatiny zany fahasimbana sy fahapotehana izany avokoa ny lafin-javatra rehetra ny asa moa efa rahantsika mahita io ny lalana sy ny sisa izay rahantsika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko lasa indray izy teo miaraba tompoko salama tompoko eny tompoko teo ana fandehany avatia Tomasina D Tomasina faharoa eny voalohany indrindra de misaotra ny andriamatoa président Radio Normampianina zay tamin'ny fitondrany te aloha misy jiro fanamboarana jiro aty amin'ny Tomasina D zay jiro mbola tamin'ny 2016 no io projet io fanamboarana jiro tamin'ny Radio Normampianina fa am'izao moa le izy mandeha ny zavatra tsy fantatra ny vahoaka aty amin'ny Tomasina D fa tamin'ny fitondrany Radio Normampianina no io projet zafady fa dededahany fitondrana am'izao fotoana zao tena hazaveko eto fa ny tenako zao mihitsy ny voro tao amin'ny faritany tamin'ny projet fa ny fitondrana zao tompo midedadedika foana amin'io fanamboarana jiro fa izy am'izao moa efa mirafidrafitra fa mbola veriko fa misaotra ny andriamatoa Radio Normampianina fa tsy fitondrana zao tompo no nanamboatra io jirama io amin'ny Tamatavy D faharoa manaraka an'izay tena marina fa sahirana ny vahoaka eto Madagasikara ary tena sahirana fa zay zao tena hoe matsapa fa mijaly indrindra ny produit aty aminay amin'ny Tamatavy faritra Tamatavy jiaby indrindra moa analanjiroko indrindra ny lavany aty 5,000 ny kilo manta raha tsy ary nisy zany tambolin'ny tany ty tamin'ny fitondrany Ravalomanana tompoko ny dededany rehefa ambany lavany fa am'izao lombolombo ny fitondrany Ravalomanana mihitsy zavatra misy ratsy tena ratsy fa tsika boka mba tongava saina fa magnararoatra za tsy ary tafiditra tamin'ity fandaharana ty fa mesazy ihany no alefiny am'izao misy fanamboaran-dalana hono avy any Folo Pointy mandeha aty amin'ny Tamataville fa io fanamboaran-dalana fampirebrebena atsika vahoaka malagasy fa mba tongava saina atsika tompoko hoe fa io fitondrana io tsy izy tsony fa aza dedadedika am'zavamisy natao ianao fitondrana misy am'izao misaotra tompoko ankasitrahana ianao ao anatin'izay faneho-kevitra izay na zavatena zava zay ary zavatra misy tokoa satria de rehefa tsara de hoe izy no nanao azy rehefa manontany tsika araka ny fanontanian'ilay namana teo hoe iza moa zany no tsy mitaraina amin'izao fotoana izao de mbola misy maromaro ny zavatra mifandray am'izay azotsika horesahana miaraba tompoko efa tafiditra ianao tapaka lay antso izay fanontaniana izay moa zany de mitohy am'ilay hoe raisitsika ihany aloha ny antso manaraka eny tompoko efa tafiditra ianao alohan'ny io laza teo hoe na arepisy anarasoa io eny tompoko hoan'ny olony laza teo hoe de tarainy toy izy mifaneho-kevitra ao aza mihaino radio am'le telefona namany nandray ana ny vary sy ny raha tagny ambany tanàna igny fa ny sanandray ny tarainy
fa miha havita ny fiainanjanany taranany mandrakizay ny variny tinainy zay isetrapesaka makasitrahana ho an'izay tsy mitaraina zany a am'izao fiainany zao de naman'ireo ataontsika hoe nandray vary ozy izy de izany vary zany ve a mety havita azy a mandrakizay sy ho an'ny taranany zay zany no avy any fianaratsy le teo a mety mino afa ny akakaiky ny beraviny eny izy zay ny tsara horesana ihany koa de hoe ankoatran'ilay fanontaniana teo hoe be deabe ny iza moa tsy mitaraina amin'izao fotoana izao ny fanontaniana mety mifandraiky amin'izay ihany koa de le hoe inona moa zany a no ataontsika hoe asa vitan'ny mpitondra fanjakana ka efa nisy fiantraikany a tany amin'ny vahoaka any amin'ny faritra misy ananareo tsirairay avy any amin'ny faritra misy antsika tsirairay avy any raha nandritra izay ataontsika hoe fotoana be deabe a taona maro a ny asany teo izay raha isika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko hoe ao de anao fandehana eny tompoko ya hafetya pitatafika ny hevitra tiana hotenenina moa ity fanjakana ty moa ity tsisy zavatra azo antenaina tsony fa za mba manao antsoavy amin'ny radio tiantona rehetra manaova fandaharana manokana nareo a mikasika nyreny vandy ny resaka vandy moa zany nareo teo misy fiatraikany amin'ny olona tokoa ny vandy indrindrantsika vaoka malagasy de manao fandaharana nareo radio miantona zany mamerina nyreny vandy nanomboka tamin'ny 1er octobre 2018 reny misy fanjakana ve ny eto misy verama ve ny eto ahoana sakafonareo averina reny ty manao politika tony aho raha tsy vitany reny Therese hotokanana ny 20 kilometatra amin'ny farany taona ny autoroute ho isy banque mpamambola ho an'ny tantà ireny vandy rehetra reny zany atao fandaharana ho tamberina amin'izay a tonga saina tanteraka na ny vahoaka farany kely indrindra ho tezitra amin'izay izy a de efa tezitra izy zao a fa somary ampitaisika kely anazy zany de aorian'ny fandaharany eo amin'izay mba asiana commentaire kely hoe marina ve le zavatra nytenenina tamin'ny 2018 ahoana izy zao marina le teny hoe tenin'le ray aman-dreny teo hoe efa famarotana an'le Madagasikara nke zao ny sisy de reo ny any Morondava teo reo anao oui Morondava de reo ny tarina izay ny henitsika fa ny tenitsika za tsy fantatra zay tenenina zay ka de makasitaka makatelina le Gaëtan sy Ardonna makasitrahana ianao ao amin'izay faneho-kevitra izay a sosikevitra tsara ihany koa zany a efa misimisy moa ny maromaro ny manao an'izany any anatin'ny tambazotra any a izahana ho jerena ihany koa ny ahafahana mijerena zany a miaraba tompoko efa tafiditra ianao mafimafy kely fa somary ambany le feonao de vinoy le radio azafady eny tompoko oui na iampy datan'le roty tsy marary amin'ireo ny fateranana mazo reo any vao mitonitona no zava-data de efa milasika vola misika mivory tao anatin'ny kandro tina moa ny vatin'ireo andeha madinika misakana tomobily eny an-dalana eny araka andreo vola rehetra fa vola efa milasaka zany ampanjakana zany raha amindreo agarieraka misy sika raha reo tandrokitanareo na iantso andreo na hitataka pakaty ampotoposina raha ny vava ty mafimafy fa tsy haino a fateranana ka zay le izy efa mipetabetaka anareo amin'ny kolesana ankasitrahana ny any ambanimbany vohitry vato moa izy izy teo a tao anatin'izay a mbola afatra ho an'ny mpitany filaminana zay nateriny teo zay antso farany raisitsika angambo ty ray minitra fotsiny a miaraba tompoko ao efa tafiditra anao ento ny faneho-kevitra ao eny tompoko
raha tiatsigarayana avy amin'ny varista aminao sika o. Eny tompoko oui. Ny afo zany de hoe momenti fitingana ty zany de afinaina fa tena déconnecté totalement misy par rapport au sisy ary miteny teo mitaraina sika de izy mitaraina zareo koa manana objectif national si population cible sika fagnanazy hafa ny cible de direct hoe mandeha ihany le zavatra de zay zany le fahitana azy fa sisika cible le majorité cible allo eny tompoko oui zay misy zany ny fahitanay ny idé environnementale de manaraka izany moa de nahitaraina sika na manakory io zany le démonstration de force zao io nahasapahany le force manko le fitingana le izy manao zavatra tsy mety na manigna lalàna na manolana lalàna fisakesiky le olo zay mahapasaky zay fa laha fanjakana malemy io na faute raiky eo tonga de baraka eo zany hoe mesurer azy koa izy magnaity karazany hoe mandazany heriny koa izy arko proof zany ohatra tompoko ankasitrahana ianao avy any Toliary hiditra faingo vetivety aloha isika